Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny andininy faharoa. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Alleluia. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray lasa ny babalala eo amintsika amin'izao fotoana izao falibe indray ny tena komena aminao eto androany ao anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana izay rahana amin'ny fandarana Andramoka Izaho ny Aky Radio ny mpikambana ato anatin'ny groupe izay maresy dia tahiny tompontsika menakavy ary dia manona fiadanana tompo amintsika rehetrarehetra izay tratrantso eto amin'ity androany ity. Dia ny fiadanana tompony ho amintsika rehetrarehetra ry havana malala. Raha baina tonga soa ianao velona somatsara koa tamin'ity androandroany ity mola tafahoana eto indray tsika rehetrarehetra. Dia ny fiadanana tompony ho amintsika rehetrarehetra maretatra amin'ny farany iaraka eto indray tsika anatin'ny adiny iray sasany dia matoky sy mino fa raha iaraka aminay eto ianao dia tsy ho verimaina akory ny fotoana izay laninao eto fa andraisanao hery ara-panahy tokoa raha lasana bavy-malala. Ka dia tahiny tompo maharetatra amin'ny farany. Raha androany fa tonga miaraka aminay eto androany dia teteny aminao hoe tsy kisendrasendra akory ny atongavanao eto fa resy lahatra ry havana fa tena misy raha ilan'ny tompo anao ary misoran'Andriamanitra raha amin'izao alina izao alohan'ny atoronao mba tenin'Andriamanitra andrenao farany ry havana malala. Fa betsaka ny mety mitady tenin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao fa mety tsy mahita, mety tsy fantatra, mety any amponja zany olona izany na mety any ny hopitaly zany olona izany, fa ianao kosa eto ianao androany. Ka dia maharetatra amin'ny farany. Raha baina manokana raha mbavintsika Erika izy niditra voalohany toetona izay rehetra miditra voalohany moa dia metsika tsodrano mahafinaritra be. Alleluia. Dia arabaintsika manokana ny ranabavy Erika miaraka aminareo rehetra izay any Madagasikara, Chine, Koweït izay rehetrarehetra ratsiratsy connexion rehetra zany dia mena tsodrano miaraka amin'ny ranabavy Erika. Isafa telo amby efapolo andiny volo sy faharoa meko anareo androany amin'ity androany ity ho tsodrano ho antsika tsirairay ho anareo rehetrarehetra miaraka amin'ny ranabavy Erika izay tafiditra voalohany teto. Fa ankehitriny Jakobo izao no lazainy Jehovah izay nahary anao sady namorona anao ry Israely io. Aza matahotra ianao fa efa nanavitra anao efa niantso ny anaranao ay ianao. Raha mita ny rano ianao dia omby anao ary raha mita ny ony ianao dia tsy hanavotra anao izy. Raha mandeha mamaky ny afo ianao dia tsy may ary tsy rihatra aminao ny lelafo. Halleluia, amen. Dia inona moa zany ny fean'izany fa tsy dia izao ninona eo anoloanareo dia ho tafita fotsiny tsotro izao nareo satria Andriamanitra no momba anareo. Halleluia. Aza matahotra dia aza manana hafa efa niantso ny anaranao Andriamanitra dia hamonjy anao izy. Tahiny tompo Erika, tahiny tompo Ikataka, ranabavy-Lina ary ty zanay de Madagasikara, Marina Tiana, Lovely Tina, tonga soa Lovely, tonga soa ihany koa i Mami, tonga soa ihany koa i Rodine Marie, Kataka, efa narabaiko teo, i Kodanela, tonga soa, Tina Serikoko, tonga soa ihany koa, Alleluia, Mampionina, tahiny Jesosy, Tina Serikoko, Ralalay, asany apôstôly, Selina Rosemina, tozy Jesosy mandrakizay, Angolina Rodriguez, ranabavy mihaja, Jesosy mpandresy, Erika, tonga soa, Nambinina, Tsiriambaramiel, tonga soa ihany koa,
Rahatanina Marie Charline tonga soa neny izy koa Sirina Rozmina Geneviève Nandemananjara Jessica Patitsy tonga soa Marijo Razana Monika Felana Rakoto Sandola Palra Irtovo Yama tonga soa Samina Kamaradin Jesosy Erika Raka Rahalala tsy sisorana fa dia masoava amin'ny tsodrano mamy dia tahin'ny tompo. Halleluia. Vetivety misy olona maniry hiditra zay mbola tsy tafiditra izy dia tenenina vetivety izy Awary izy koa mbola tsy voaraba Eliza Tsiala tonga soa ihany koa Zamina Kamaradin Jesosy Ando Andry Halleluia tonga soa androantsika miaraka amin'ny ranavavy Anitra Clarisse Fambeazana Fitahina avy any Madagasikara nitondratsika ny vavaka fanombohana dia avy eo hitory teny amintsika eto ranavavitsika Eliza Tsiala any Koweït dia vavaka firenena ho an'ny firenena ranavavy Erika ho an'leran'izay moa mamelapelatra eto ny tena fitakany mahazatra ihany. Andao alohantsika hivavaka ametraka amin'ny fotoana am-pilatan'Andriamanitra dia avetsika manao resadresaka kely filazandrara kely dia avetsika miditra amin'ny hira sy ny tenin'Andriamanitra. Iny tompo Anitra Clarisse anao ny fitenenana. Kain Jesosy pasteur dia fedanan Jesosy ny eo amintsika rehetra misaotra an'Andriamanitra lehibe ny amin'ny fotoanan'io afaka hitondra izao vavaka fanombohana izao ary makasitraka amin'ny mpanompony ihany koa ny amin'ny tombontsoa fahafahana hijery tenin'Andriamanitra raitsika nalaina tao amin'ny bokin'ny Salamo 5:100 andininy 7 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Lehibe Jehovah ka mendrika dia rainy indrindra ary tsy takatry ny saina ny fahalebiazany. Amin'ny alalan'izany ten'Andriamanitra izany indray ry havana no hanaovantsika an'izao vavaka fanombohana izao satria rariny ary mendrika indrindra tokoa raha iteran'i Jehovah isika. Ka andeha tsika hiaraka hivavaka. Ry Jehovah Andriamanitra eo dia misaotra sy makasitraka anao izay fa tsara sady mahatoky ianao. Misaotra ny amin'ny fahatsaranao ray fa mpanao ny tsara ianao ary Andriamanitra tsara. Indreto izay amin'izao fotoana izao mivory amin'ny anaranao hanatrika an'izao fotoana izao indray. Misaotra tompo ny amin'ny fotoanan'io, misaotra ny amin'ny tantananao ny dianay, nataiza lehanay tompo dia niaraka taminay hatrany ianao. Tsy tamin'ny herinay, tsy tamin'ny tanjakay tompo nahatongavanay eto amin'izao fotoana izao fa ny amin'ny fanahinao izay mitarika anay. Ko apetraka feno am-pilatananao tompo ny fotoanan'io izay rehetra ataonay eto dia aoka ho voninahitry ny anaranao rery ihany izany. Aoka ho eto ny fanatrianao. Fe izao fotoana izao fanay masinao ary rakofy amin'ny raha sarobidinao Jesosy izao fotoana izao rakofy amin'ny rahanao ny fitaovana rehetra izay ampiasaina entina ampitanana izao fotoana izao ny telefona, ny ordinateur izay rehetrarehetra entina anaovana n'izao fotoana izao Jesosy dia ianao niaro an'izany amin'ny rahanao indrindra ny connexionnay mba tsy ho tapatapaka fa andeha tsara ny zavatra rehetra ary izay rehetra ihany koa izay mihaino sy manatrika n'izao fotoana izao dia mangataka fanadiovana avy aminao izay fanay masina. Diovy ny sainay, diovy ny fonay, diovy izay rehetra tsy mendrika anao tompo rehefa iseho tao amin'ny fanatrianao izay dia aoka ho rakitry ny voninahitrao esory izay pentipentina rehetra any Jesosy aoka izay olona mpiaino mpakatoa fa tsy ho mpiaino mora manadino ka ninona teny alefanao ampitondrainao amin'ny mpanomponao eto dia aoka izy vokatra eo amin'ny fiainanay izany, aoka mokatra eo aminay izany ary aoka izay akatoa sy anatanteraka n'izay teny rehetra ampitondrainao amin'ny mpanomponao dia ho anao reriny ray mihaja ny tera ny voninahitra mandrakizay amin'ny anara sarobidinao Jesosy ny anaovana izany vavaka izany. Saotra ray eo. Halleluia. Amen. Halleluia, makasitraka irapoeratsaina ranavavitsika Anitra Clarisse Fambeazana Fitahina tao anatin'izay fandraisana anjara fitondrana tenina andrea vavaka nanomboana amin'ny fotoana izay. Andriamanitra manankirefa-soavana mahaly fitianao dia tahiny Jesosy dia tombositra mitombo fahasoavana maherezatra ny hatrany. Tahiny tompo Ando Andry, Niana Maheno Soa, Berty Sava, Minamina
tonga soko danela tahiny Jesosy isika rehetrarehetra. Alleluia. Isika hanao hira anankiray, dia hanao hira anankiray tsika dia hiditra avy hatrany amin'ny tenin'Andriamanitra. Kely sisa dia tonga ny Pasika. Kely sisa dia tonga ny Pasika, manamasina tena. Azo tratra masirasira ela. Tena hoe iomantsika amin'io Pasika io afaka 410 andro. Alleluia. Mikanto manomboka androany zany tsika dia 410 ny volana Nisanina. Zay ny Pasika ho ankirazantsika. Dia ny Pasika ara-baiboly, ny Pasika ny Jiosy, Pasika ny tandreman'i Jesosy, Pasika ny tandreman'i Paoly, Pasika ny tandreman'ny olona rehetra tao amin'ny baiboly, Pasika ny tandreman'ny zanak'Israely. Alleluia. Tany amin'ny tany Egypta. Io koa no mba hitandremantsika amin'ny andro ary alimbavaka izy io, talata 10 alarobia 4/5. Alleluia. Samy miomana fa maromaro no miomana. Zaho manokana zao ny fiomanana mba nataoko zao dia efa nametraka permission amin'ny andron'io ny larobia io mba hakako aina, satria ny alina dia mety hatrany amin'ny 2 maraina amin'ny 3 maraina any arakaraka ny fitarihan'ny fanamasina io tsika no hiatrika ny Pasika. Ao nefa naka congé nareo, mahafinaritra zany. Fiomanana ho an'Andriamanitra daholo zany, ho an'ny zava-panahy daholo zany, ka dia maherezatra ny hatrany dia tahiny tompontsika tsirairay avy. Inona koa moa no tokony holazaina? Afaka 50 andro aorianana sabatan'ny Pasika. Ny Pentecoste amin'ny 28 mai dia samy dian'izao dia miomana fa hanao Pentecoste isika. Alleluia. Ye, araka ny teny mampino hoe androany no taom-baovao malagasy, zao koa ny taom-baovao ara-baiboly. Fa zany ny tena taom-baovao androany tsika ho tokony hifampiarahana tratra ny taona. Andao mba hifampiarahana hoe bonne année araka ny teny mahitsy hoe bonne année daholo tsika rehetrarehetra, dia ho tao mpahombiazana, ho tao mpitahina ny ara-nofo ara-panany ity taona vaovao izay iainantsika ity indray. Fety be ny amin'ny Pasika io afaka 410 andro dia sambita iny tompo. Amin'ny zoma herin'ny rafakapitso tsika nanao toritenin'ny Pasika. Alleluia. Zaho moa nitondra tenin'Andriamanitra amin'ny tapabolan'ny zoma, iomanana antsika idirantsika amin'izany Pasika izany. Amin'ny zoma ihany koa, alleluia, dia inona fa mba raha ohatra ka milamina ny fandaharam-potoana dia mba hitondra tenin'Andriamanitra hanamariana ny alleluia, amin'ny sabata ho avy zao no mba akalazainy mivady. Fifaliana be ny androany eritreritra an'izany sady voakasika kely ny foe 9-10 taona amin'ny sabata ho avy zao no mba nanomboka ny tandremana mivady an'ity andro sabata ity ry havana malahy. Ary ny inoko fa amin'io dia mba anasanao zay hoe ndao mba hiditra amin'izany raha mbola tsy tafiditra anatin'izany anao, ndao hiditra amin'izany fahasoavana ngezabe zany. Manina moa ry havana no misy olona hoe raha ohatra 9-10 taona zay ny tandremana an'izany dia mbola ao zay hatramin'izao, dia azonao antoka angambany fantatrao angamba fa tsy misy zavatra ratsy mahatamana zany. Matoa mahatamana dia tsara izy zay. Alleluia. Hotsarovana manokana mihitsy eo amin'ny sabata mampionina anatin'ny fotoana rehetrarehetra any hotsarovana manokana, satria 9-10 taona lasa ohatra zao zay nahazo invitation tongava mivavaka dia entina mivavaka io. Misy problème tamin'izay eto anatin'ny olona tamin'izany, dia ilay olona mpampian'Andriamanitra tamin'izany mbola nihafahafa be mihitsiny. Tsy tonga dia niteny taminay hoe mitongava amin'ny sabata fa andao izy amin'ny sabotsy tena atambatra amin'ny toerana iray nareo le manana olana dia any nareo entina mivavaka. Tsy nitenenena mihitsy hoe andao hitandrina sabata, andao hivavaka. Ndrao maninona?
andao zay mety hemotra hoe sabata fa rehefa tonga tokoa dia tataka ny ohatran'ny anara-pandarantsika hoe andramoka izao fotsy aloha fa nanandran'izay tsy te hiala mandraky tiany androany. Alleloia. Dia mba tianasanao amin'izany koa amin'ny zomatsika dia hanao fandarana makasikasika momba n'izany. Hotahiny tompany antsika rehetrarehetra ndao aloha hanao iritsika zany rehetrarehetra zany dia ataontsika isaorantsika an'Andriamanitra fahasoavan'Andriamanitra. Ohatra mbola tsy tiako niditra toerana babitsika Suzel mety mbola ao ambadimbadika ao izy fa atsiarovoankazo koa ny tirity. Izy ny nampatarako ny tirity voalohany. Andohary ataontsika tirity dia samy hita intompo tsy eto ny hijanonantsika fa manana tanjontsika ary havana malala tsy eto fa any an-danitra. Alleloia. Amen. Hitra mitoro-tentsika aoriana ny tira ity.
Mahafinaritra ny iriny a, mahafinaritra be ny iriny a. Tsy eto fa ny an-danitra ihany le kanana miandry atsika, dia ezaka tsika no tafatsoro ho tonga any. Ny antony zao fandarantsika izao moa dia izany a. Ny antony fandarantsika ity a, dia mba ny ahatongavatsika rehetrarehetra tsy hakanavaka any. Mbola miady mafy tsika a. Ary omaly tsika no niresaka momba ny hoe lalana ety sy tery. Ny zavatra eritreretinao a, tsy miala ao an-tsainao a, dia ino no ao am-ponao a, dia ino no lehibe ao anatinao a, dia tsy gaga intsony ianao raha tonga amin'izay tanjon'izay. Alleloia. Raha isan'andro sika resaka ny momba ny lanitra eto, dia aza leo ianao. Inona moa zao ataontsika izao? Fivavahana zao ataontsika izao. Inona moa ny antony hivavahana? Voamaly tsika no miteny hoe mahantra indrindra tsika raha izao fiainana izao, amin'izao fiainana izao ny antenantsika ny Kristy. Ny antenantsika ny Kristy a, alleloia, dia mba ahafahantsika tonga ny an-danitra. Ary raha ohatra hoe olona mivavaka ianao a, dia tokony hitovy ny tanjontsika dia no ho any an-danitra. Zany hoe lanitra foana zany, ary tsy tokony ho leo miresaka ny lanitra isika, tsy tokony ho leo miresaka ny lalana makany an-danitra, ny fepetra andehanana ny an-danitra, ny tokony hatongavana an-danitra, tsy tokony ho leo an'izany tsika. Ary antony anankiroa, voalohany tsy tokony ho leo tsika miresaka an'izany satria tsika te ho any. Faharoa manarakaraka an'izany efa tsy dia be-piresaka ange zany zao ry havana. Dia aza leo any fandarina andramaka izao raha te resaka an'izany foana, lalan-danitra ho any an-danitra, sao tsy tonga ny an-danitra, ahoana ny ataoko hatongavana ny an-danitra, sy ny sisa sy ny sisa. Zay ny antom-pisiantsika amin'ity fandarantsika ity, zay ny antony mampivory antsika eto. Ekeko mety misy olana lalovanao amin'izao fotoana izao. Ny olona rehetra nanatona an'Andriamanitra tao amin'ny Baiboly tao a, dia olona nisy olana avokoa. Lasa ny renireny a, lasa mpanampin'olona, lasa irak'irak'olona izany Mosesy zany. Verivery-saina izy tena, tsy hoe verivery-saina fa lasa teny ny fisainany a. Taony niantson'Andriamanitra azy. Tao anaty fahabangana tao ny Abrahama, nanana ny zavatra rehetra, fa tsy mba nanan-janaka izy. Taony niantson'Andriamanitra azy. Momba tsy nanan-janaka ihana, ary noesoeson'ny ravavaviny, taony niantson'Andriamanitra azy. Nianjehan'ny Saoly, saika ho alahany mihitsy ny ain'i Davida, taony niantson'Andriamanitra ny Davida. Ry havana, raha mandalo olana ianao androany, io olana io afaka. Tsy io ny hahafaty anao, tokony ho ekonao fa tsy io ny hahafaty anao. Ninona io olanao io? Mety aretina, mety trosa, mety problème tsy fantatro avy. Fa za mbola te hampairy anao, tsy io ny problème an'Andriamanitra. Ny problème an'Andriamanitra dia io fonao io. Ahoana ny azahoako an'ity fony ity hozy izy Andriamanitra? Ianao zao mieritreritra ahoana ny avoako amin'ity problème ity? Andriamanitra tena ahoana re mba ahafahako mikasika ny fony izy io, mba ho lasako, mba ho tia izy. Alleluia. Io afaka. Fa ny tena marina, te hampahitanao ny lalan-danitra Andriamanitra. Tsy tian'Andriamanitra hijanona hatreo amin'ny valim-bavaka ny fiarahanao aminazy. Ary maty antoka ianao raha eo amin'ny valim-bavaka no avotsitra ny tanan'Andriamanitra. Satria tsy ilay valim-bavaka, tsy io ny tanjon'Andriamanitra. Dingana fotsiny ireny, lalana lalovany ireny, lalam-be andehanany ireny. Fa hipititsika hoe eny amin'ilay tendrombohitra masina. Alleluia. Dia tahin'ny tompo ianao fa dia resaka zava-panahitra antsika
resaka momba ny lanitra indrayntsika androany andao atsika aloha ampandrotsika na mbatsika elisatsiala izy no hitondrasika anatin'ny tenin'andriamanitra dia velona avy eo mamela belatra taka ny matsara teny tompona ny babeliza anao ny fitenenana indrindra pasiterana amin'ny fitenenana dia fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminao sy ny ankonanao ary fiadanan'i Jesosy Kristy koa ho amintsika rehetra. Raisiko fifaliana mary ava-malala mitondra ny tenin'Andriamanitra aminao amin'ity an'ity. Izany dia hitantsika eo amin'ny bokin'ny Petera voalohany toko voalohany andininy 15. Rehefa hita ary dia iarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Fa araka ny famasinana ilay niantso anareo dia aoka mba ho masina koa ianareo amin'ny fitondrantena rehetra. Aleloia, amen. Raha jerevantsika ty andininy soratra masina ty ava-malala dia mampafantatra antsika ny resaka fahamasinana. Andriamanitra rehefa malala dia masina. Ary raha tena efa nandrain'i Jesosy Kristy tompontsika hiditra ao anatitsika dia ilay fanahin'ny fahamasinana ao anatin'Andriamanitra rehefa malala no miditra ao anatitsika. Ary izy no hampianatra antsika hizotra amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Eto Andriamanitra rehefa malala dia tena miteny amintsika izy hoe masina koa ianareo amin'ny fitondrantena rehetra. Ilay fitondrantena rehetra tenenin'Andriamanitra eto rehefa malala dia fomba fitenitsika, fomba fitafintsika, manao ahoana, ny fitondrantenantsika, ny toe-potsika. Moa efa tena manaraka an'izany fahamasinana tenenin'Andriamanitra marina izany. Satria tsika rehefa malala rehefa tena hoe mandray an'ilay fanahy masin'Andriamanitra dia tena efa tafasaraka amin'izao tontolo izao tsika. Tena efa tafasaraka amin'ny fahotana tanteraka tsika. Ary ilay fanahy masina ao anatitsika, io no mampianatra antsika handeha hizotra ny fahamasinana sy fahamarinana. Satria Andriamanitra koa ry havana dia marina. Izay tenenin'Andriamanitra dia tsy maintsy tanteraka. Rehefa malala dia miteny aminao fa izany fahamasinana izany dia tena sarobe ary zava-dehibe ao anatrian'Andriamanitra. Andro ankehitriny izao mantsy dia kristianina mpivavaka mandeha miangona foana nefa rehefa malala ny fomba fitafy fotsiny dia efa ahafantarana hoe lasa mampalahelo an'ilay fanahy masina ao anatinao izany rehefa malala. Eo amin'ny fomba fitafinao fotsiny dia efa ahafantarany olona anao hoe tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Eto ange rehefa malala dia fahamasinana no takian'Andriamanitra aminao e. Rehefa miaraka amin'Andriamanitra rehefa malala dia tena hoe miova ny fiainanao iray manontolo. Manara ny fahotana rehetrarehetra izay nangejanao hatramin'izay ianao fa tena hoe fiainam-baovao ny rahanao amin'Andriamanitra. Aiza hoe izany fiainantsika tsirairay avy amin'izany ilay ava-malala. Moa ve matahotra an'Andriamanitra tsika? Mandeha amin'ny fahamasinana marina ve tsika? Mandeha amin'ny fahamarinana marina ve tsika? Ilay fanahy masina ao anatsika rehefa malala no mampianatra antsika handeha amin'izany fahamasinana izany fa tsy hoe forsentsika dia no hanaraka an'izany fa tena ilay fanahy masina iainantsika ao anatitsika. Izay no mitondra antsika amin'ny fahamarinana araka sitrapon'Andriamanitra. Mandehana rehefa malala amin'ny fahamasinana tanteraka fa hazavariana amin'ny fiainan'izao tontolo izao. Satria Andriamanitra dia efa nanomana toerana ho antsika dia ilay tany Kanana izany tsika. Ary ianao raha tsy manana fahamasinana ianao tsy tonga any rehefa malala dia tadidio fa raha ohatra ena mason'ny olona no hanaovanao fitafiana tsy mendrika, mbola hanaovanao toetra ratsy tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia tadidio fa iny olona iny anie rehefa malala tsy handeha hiaraka aminao hoe izy no hanavitra ny fanahinao fa ianao ihany. Dia ianao tsisy afa-tsy ianao irery ihany. Dia tadidio rehefa malala fa hamasiny mandrakariva ny tenanao hanao sitrapon'Andriamanitra dia tafany Jehovah mandrakariva fa izy hanoro anao, izy hitarika anao ary izy hanafaka anao anatin'ny aizana tanteraka ary hanome ilay fahazavana dia Jesosy Kristy izany.
Ary tokoa rehefa malala dia matoa Jehovahandriamanitra ny teny hoe fahamasinana dia fantany fa ho vitanao izany. Fa misy manko ny olona mieritreritra sarotra be izany. Sarotra satria ianao tsy mandray an'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Fa matoa Andriamanitra ny teny rehefa malala dia vitanao izany. Vitanao izany. Satria ary ataovy loha laharana foana Jesosy Kristy eo ny fiainanao rehefa malala. Aza mieritreritra zavatra hafa amboniny ianao fa tena hoe Jesosy Kristy no loha laharana eo ny fiainanao. Satria izao nahary an'izao rehetra izao. Ny fiainanao rehetra dia ankino amin'ny mandrakariva. Aza variana amin'ny fiainana eto amin'ity izao tontolo izao ity ianao rehefa malala. Eto amin'ity izao tontolo izao ity ahitanao ny faharatsiana rehetra. Ankino amin'Andriamanitra mandrakariva amin'ny fiainanao. Matoa ianao mbola nomeny tombon'andro. Matoa ianao mbola velonaina rehefa malala dia tian'Andriamanitra loatra ianao ary tsy tiany ho very ianao. Dia mitadiavan'Andriamanitra amin'ny fony rehetra. Manamasina ny tenanao masina mandrakariva ny tenanao rehefa malala satria ny tenanao any te-polon'Andriamanitra. Elao ny fahotana, elao ny fiainan-dratsy izay nanimbanao hatramin'izay. Ary manantonan'Andriamanitra, mibebaha ianao ary ny fanahy masin'Andriamanitra ny hampianatra anao tena hoe hitary-dalana anao amin'izany fahamasinana izany. Ary izy koa ny hanome hery, hanome tanjaka anao, ny inona zavatra rehetra handalo amin'ny fiainanao dia tadidi fa ao Andriamanitra. Efa vitan'Andriamanitra teo amin'ny hazo fijaliana rehefa malala ny nanao fanavotana antsika. Eritreretinao hoe natolotr'Andriamanitra ny zanan'ilay tokana izay nandatsaka ny rano teo amin'ny hazo fijaliana noho ny fitiavany ianao. Dia tadidifo rehefa malala fa tena hoe fitiavana lehibe loatra ny fitiavan'Andriamanitra, lehibe loatra. Dia apetrao am-pelatanan'Andriamanitra mandrakariva izany fa izy afaka hanovanao. Tena hoe Andriamanitra ihany ny afaka ny hanovanao rehefa malala. Ary rehefa tena tianao Andriamanitra, tena hoe milatsaka ao anatinao rehefa malala fitiavanao amin'Andriamanitra, dia ianao ihany dia efa afaka mitandrina ny tenanao. Aoka rehefa malala vita fipanahintsika dia adio foana ary mitafy ny fahamasinana mandrakarivantsika. Izaho rehefa malala mitady fahamasinana mandrakariva dia nidirana ho any amin'ny fanjakan'ny lanitra. Fa ny rahan'i Jesosy any hanadio anao mandrakariva, aza variana ry havana, varianana amin'ny fiainana mandalo eto amin'ity izao tontolo izao ity. Dia mangatava ny fanahy masin'Andriamanitra fa izy hitary-dalana anao, dia izy hanomeny torolalana rehetra ahafahanao manatanteraka ny sitrapony. Ary vakio ny tenin'Andriamanitra rehefa malala. Tenin'Andriamanitra dia eo tenin'Andriamanitra io dia afaka ny hanadio anao, ahafantaranao ny marina rehetra. Ary io tenin'Andriamanitra izay vakitsika isan'andro koa ry havana dia manao afoto-pisaina antsika. Izay tenin'Andriamanitra foana izay rehefa malala no eto aminao anio dia misaorana betabe Jehovahandriamanitra. Voninahitra dia ho azy irery ihany. Alleluia, amen. Alleluia, mankasitraka indrindra andranam-bavitsika Elizatsiala. Alleluia, tamin'ny tenin'Andriamanitra. Ilay sarina dia teo sarina klipitsika taloha hira nataontsika izay maharesy. Alleluia. Dia misy ny saritsika rehetrarehetra tamin'izany groupe izay maharesy tamin'izany fotoana. Mety misy aminareo efa eto amin'izao mbola tsy ao anatin'ireny satria efa tamin'ny oviana moa iaina tsy afaka mikomente. Efa tany amin'ny efa elaela iny tamin'ny 2020 angamba iny natao iny clip iny. Nasiana sary hira izany dia nasiana hiratsika izay maharesy ny anaran'ilay titre-ny hira raha tsy diso dia natao tao ny sarinareo rehetrarehetra. Ireny ny groupe izay maharesy tamin'izany fotoana izany. Alleluia. Misaotra an'Andriamanitra, misaotra ranabavy Elizatsiala, dia mitombosa dia mitombofa soavana, dia maherezatra ny hatrany amin'ny asan'Andriamanitra. Dia Jesosy any hamaly fitianao tamin'ny asan'Andriamanitra izay nataonao tamin'ity androany ity. Mino fa voarainy rehetrarehetra ny afatra. Mamelabelatra ihany koa nefa nazana ary tsy ampy koa noho ny teneniny fomba ny mamelabelatra. Izay no mba hanjara azo aketo. Alleluia.
petera voalohany a toko voalohany 2021 tojo mbola maro no tsy tao nefa misy koa tsy aotsony nefa mbola atao dia anao vaovao indray tsika. Alleloia. I Angelina sy Aina no mpanao an'ireny eto amintsika eto dia anao vaovao indray tsika samy mahakasary vaovao indray dia andao asiana hira anankiray indray dia asiana akoatran'ilay hirantsika misy atsika amin'ny vidéo iny andao anao anankiray indray tsika. Alleloia. Sady asitsika klipy anao hira lavalava mihitsy marina ritozo satria rehefa maromaro tsika asiana an'iren'le tsika le asiana an'ireto satria vao hitako vao eo mihitsy asiana an'ireto zavatra reto. Alleluia. Asiana kely an'ireto tsika niaran'ny faly tamin'ny Pentecôste indray zao reto sary reto. Alleluia. Zao raha latozy mitarika fiderana mpanaovana masikita amin'ny alina dia vitsivitsy ihany tsika tamin'ny Pentecôste fa tamin'ny Pasika tsika lehibe dehibe teo mbola mipetraka mihinana masikita ery ariny ery ry manambotsoa ry Rosemina tamin'ireny reny ny fiara lehibe mahafinaritra asitsika an'ireny le clip sao mahafinaritra be kely fiarahantsika ato tsika zao miara-miaka midina ny anjely raha latozy mipitarika ny chorégraphie ato dia tamin'ny Pasika. Alleluia. Asitsika kely an'ireny le clip dia sady asitsika saritsika sao ny hevitrareo. Alleluia. Souvenir kely reny izay ilay hitako teo mantsy ny sary iny dia nalefako kely fa ataontsika izay ao arirao. Alleluia. Misy olona koa moa ambadika ao mijery dia ara-pahaizitsika manokana izy na dia tsy eo aza na dia tsy hitantsika eto aza ny anarany miarahaba-ndranabavy antitra rahalahy Rufin ao ambadimbadika ao mandefa message anatra ireo mahita ao fa ratsiratsy ny connexion dia manoroka mamenareo menakavy kely dia tahiny Jesosy misaotra anareo mba tonga mijery antsika mijery ny fandarana eto androany dia tonga hava foana dia mampamangy ao mahereza amin'ny asan'ny tompo tahiny Jesosy. Alleluia. Ao fa sitsika an'izay io tojo nao atsika hitra amin'ny tenin'Andriamanitra aloha asiana misotro rano kely vetivety fa hiteniny maharitra dia izaho moa matetika misotro rano. Alleluia. Petera voalohany toko voalohany 5:10 feza tena anankiray hoy ten'Andriamanitra hoe faharaka ny fahamasinan'ilay niantso anareo dia aoka mba ho masina koa ianareo ho amin'ny fitondran-tena rehetra satria voasoratra hoe ho masina ianareo satria masina ho masina ianareo. Anetsika moa zany ravana rehefa tson'Andriamanitra mbola tsy masina alohantsika ho masina ianareo zany hoe andeha akany amin'ny fahamasinana tsika ity miakatra aoka ny masina ia masina hatrany aoka ny marina mbola ito ianao ny marina aoka kosa ny ratsy mbola ia ratsy hatrany ny manao ratsy dia mbola hanao ratsy hatrany ane tsika io zany dia miakatra arakaraka ny tombon'ny taonantsika amin'ny fanompotsika an'Andriamanitra arakaraka ny faharetan'ny fotoana irahantsika amin'Andriamanitra no hitombotsika makany amin'ny fahamasinana. Alleluia. Fa tsy hoe kory arakaraka ny tombon'ny taona nompotsika an'Andriamanitra no mampivahantsika izay efa zatra izay efa anao zanga mahita olona ianao manamasy tena mahita olona ianao
tena hitanao mihitsy hoe tena matahotra an'Andriamanitra dia fahitanao an'olona hoe voamaly ambiny no mivavaka tapohany voany vavaka ozy ny olona nareo nga tapohany voany vavaka tapohany fifarazam-panahy amin'ny divizipilavana reo ty tsia tena melava io ary raha tokony ho izy emasina ary hoy tena Andriamanitra hoe araka ny fahamasina le ny antso anareo dia oka mba ho masina koa iza moa ny antso atsika iza no ny antso atsika Andriamanitra no ny antso atsika Jehovah Andriamanitra sy ny lanitra sy ny tany no ny antso atsika ary hoy ny tena Andriamanitra amin'ny Isaia 9 andininy 7 Isaia 9 andininy 7 jerinareo tsara ny fahamasinan'Andriamanitra fahalebazan'Andriamanitra ndraiky vakisehana Isaia 9 andininy 1 aloha tamin'ny taona nahafatesana Ozia mpanjaka nahitako ny tompo mipetraka teo ambonin'ny seza fiandrianana avo sady manerinerina ary ny nebanebana akanjony na fen'ny tempoly ny serafima mitsangana teo amboniny samy nanana elatra enina avy anjely zany ny roa nanarina ny tambany ny roa nanarina ny tongony ary ny roa nanodinany jerenareo tsara ny fahamasinan'Andriamanitra vakiko ny andininy 7 ary nanandratra ny feona izy ka ny famaly hoe masina Jehovah tompony maro enika ny voninahiny ny tany rehetra reny anjely masina zany ny serafima zany sady naninona sady nanarona an'Andriamanitra ny roa ny fandrombonana mihitsy teto ny fanaronana riambana dia efa endrika Andriamanitra efa endrika fahamasinana inona moa ny mifanohitra amin'ny fanaronana dia ny fitanjahana jerena tsara Jehovah Andriamanitra ny serafima roa nanarina ny serafima nitsangana teo amboniny samy nanana elatra enina avy atao inona daholo ireo elatra enin'ireo ho ampiasaina daholo ny roa nanarina ny tava ny roa nanarina ny tongony ny roa nanidinany ny anjely eo anatrehan'Andriamanitra manana elatra enina misy asany daholo ireo ny roa nanarina ny tavany ny roa nanarina ny tongony ny roa nanodinany anjely eo anatrehan'Andriamanitra eo anatrehan'i Jehovah Andriamanitra mitsangana eo anoloan'Andriamanitra manarona ny tavany manarona ny tongony mba aiza ho aiza reto ry havana malalako ianareo isika mpanompon'Andriamanitra mpivavaka andeha hanasika an'Andriamanitra amin'ny mini-jupe andeha hamonjy fivoriana masina amin'ny mini-jupe amin'ny akanjo miseho foatra amin'ny fitanjahana isan-karazany nefa serafima aza misarona tanteraka mihitsy nefa nyzany serafima zany efa manao ohatry ny karazana akanjo lava fa mbola saromany ny tongony dia saromany ny tarehany satria maninona satria manatrika an'Andriamanitra ary zareo tonga eo ihany koa dia aninona anome voninahitra an'Andriamanitra ika amin'ny hoe masina Jehovah tompony maro eniky ny voninahiny tany masina hoy tena Andriamanitra makitsika teo petera voalohany aoka aninona ozy izy fa araka ny fahamasinan'le ny antso anareo dia aoka mba ho masina koa ianareo amin'ny fitondran-tena rehetra tsy ny amin'ny endrika ivelany tsy amin'ny fiakanjo ihany fa ny fitondran-tena rehetra takeva kitsika ny
Tesalonianina ambadibadika kely ohatrany. Tesalonianina toko voalohany. Tesalonianina voalohany toko 2 azafady. 5:12. Mba andehananareo asika vakitsy 1:24 toy ny fantatrareo fa tahaka ny iray amin'ny zanaka no napresianay sy nampiononanay anareo isam-batana nanambaranay mafy anareo nananaranay mafy anareo mba andehananareo mendrika an'Andriamanitra izay mianatra anareo fanjakany sy ny voninahitra. Paoly rehefa tany Tesalonia dia tena nananatra mafy satria isika zanak'Andriamanitra mila mandeha tahaka n'inona? Tahaka an'Andriamanitra ihany koa. Ary tadidio ry havana fa ty fivavahana ity tsy ogaoga ary tsy fombafomba mampanao fa fiainana. Inona hoe fivavahana? Fiainana. Isaia 5:30. Ary isy lalambe andry dia lalana voavoatra izay atao hoe lalan'ny fahamasinana. Mbola tsy niteny koa izy lalan'ny fahamarinana fa lalan'ny fahamasinana. Tsy mba handihy izany ny tsy madio fa Jehovah omba azy ka izay mandeha amin'ny lalina dia tsy ho diso any na dia ny adala azy. Ory ambako. Tesaloniana le faranteo Isaia 5:30 le faranteo linana. Jerenareo tsara. Ilaina avao ny fahamasinana raha araka amin'Andriamanitra ary mahasari-piaro an'Andriamanitra ny fahamasinana. Tena mahasari-piaro an'Andriamanitra ary mahasari-piaro antsika eto ihany koa satria isika dia maninona ho ty fandarantsika ity hiezaka hitondra olona ho any an-danitra. Isy lalambe any, aiza io lalambe io? Any an-danitra. Dia lalana voavoatra. Andia lalana volamena aho. Oy, hozy tsika rehefa mihira. Io lalambe io, lalana voavoatra. Ny anaran'io lalana volamena andehanantsika eo an-danitra io, lalambe amin'ny fahamasinana. Tsy rue Général de Gaulle na rue rue Pasteur na ohatr'izany. Fa ny anaran'ny lalana lehantsika iny aiza nareo mipetraka? Lalana toerana isany izao 28 rue Pasteur. Fa any ianao miteny fotsiny aiza ianao mipetraka? Any amin'ny 720 ny lalana fahamasinana mitady anao zany ny anjera nahitra fahasoavana. Ny adresinao 720 ny lalana fahamasinana. Lalana voninahitry ny arivo izy tsika ny Madagasikara. Lalana Général de Gaulle misy zany ny Madagasikara tsy tadidiko Antananarivo. Lalan'ny fahamasinana. Tsy mandia zany zay tsy madio. Madio amin'inona avy? Ivelany anatiny fitondratena, fiteny, fisainana, izy daholo zany. Dia jereo tsara, izay mandeha amin'ny lalana azy izy dia tsy ho diso any na dia ny adala azy. Possible zany, misy adala eto fa manamasy tena. Manamasy tena nefa adala to dia voadio, to dia mandeha any. Nefa ny adala tsy tokony tafiditra any. Inona zany mba tokony hafahan'ny adala miditra any an-danitra? Raha manana ny fahadalana izy, manamasina tena. Ninona? Alleluia. Ainy avilidio ny tranon'ny kataka. Efa ny amin'ny tanàn'Andriamanitra zany. Kely sisa. Alleluia. Ninona fahadalantsika? Ninona tsy fataterahantsika? Manamasina tena. Fa ho gaga ny olona le adala iny lasa ny an-danitra ka nanamasy tena. Ary le mieritreritra ny hoeny fa tsy nanamasy tena. Tandremo tandremo. Tandremo. Zay olona tsoan'Andriamanitra sy ny manamasy. Hoy izy Andriamanitra ny amin'ny Exodus matsy ny Mosesy. Ry Mosesy.
aviozy izy aza manakaiky ety esory ny kapanao fa tany masina ity hitsahanao ty tanao anatin'Andriamanitra tsika tsy possible antsika anatin'Andriamanitra dia tsy misy zavatra angatan'Andriamanitra ary ny fahamasinantsika no angatan'Andriamanitra amintsika. Jesosy mantsy le vavy lasa sacerdoly ny olona tolika tora-batona toy izy le vehivavy ohatrany tsisy hitako tsony zareo dia Jesosy za koa tsy manameloko anao tsisy nanameloko anao le olona teo fa za koa tsy manameloko anao saingy amin'izao sisa izao mandeha amin'izao sisa izao aza manoto antsony inona moa ny aza amin'izao sisa aza manoto antsony amin'izao sisa izao manamasina tena amin'izay amin'izao sisa izao manamasina tena amin'izay fa ho any an-danitra tsika ozy Jesosy alleloia ary havana dia teny aminao androandro te ara-dalàna aminao Andriamanitra mila mandeha amin'ny fahamasinantsika na tiatsika na tsy tiatsika tsy io Andriamanitra tsy mijery ivelany antsika mba hijery tenin'Andriamanitra petera voalohany ihany any petera voalohany teo ihany petera voalohany petera voalohany toko faharoa andininy fa 12 petera voalohany toko faharoa andininy fa 12 hoy ten'Andriamanitra hoe andininy fa 1 sy 12 fakitsika petera voalohany toko faharoa andininy fa 1 sy 12 soramary dia fananarana prisika mba hadio fitondran-tena amin'ny olona rehetra ary filazana ny mety ataon'ny mpianakavy filazana prisika ny hoe hadio fitondran-tena io ilay fitondran-tena nresahantsika tao aloha tao alleluia mba minaran'i Jesosy ry malala mananatra anareo satria vahiny sy mpivahiny ianareo fa dio ny filany nofo fa miady amin'ny fanahy reny ary aoka ho tsara fitondran-tena eny aminareo eny amin'ny jentilisa makarazan'Andriamanitra amin'ny andro famangina no ny ahitany ny asa tsara ataonareo dia izay anendrikendrihanareo ho mpanao ratsy iza zany le mila mahita ny fahamasinana eto tsika ndray miteny hoe Andriamanitra tsy mijery ivelany eny Andriamanitra tsy mijery ivelany tadidio aloha fa iny zavatra tenenin'ny olona lava iny hoe mba manao masina tena tsy Andriamanitra tsy mijery ivelany misy olona zay hitako tamin'ilay kantoko taloha iny moa za moa zao ry havana tena ohatran'ny faly any tsy nandeha ntsony ilay kantoko taloha iny fa iny kantoko taloha iny mantsy be dehibe mihitsy ny zavatra hitako amin'izy be dehibe mihitsy ny namako efa tany aloha tany dia mahita zavatra vita hoe amin'ity kantoko ray ity noho ny maty ny kante iny tsy dia mahita limité be zavatra hita tsy dia mahita zavatra ohatry bloqué ny Facebook zany koa izy ty ohatry tsy dia mahita zavatra dia mety ampiko nefa izay fa tamin'ilay kantoko taloha matetika mihitsy atafotoana mijery Facebook misy olona zay ao Madagasikara ao tena mampalahelo anahy mihitsy satria izao ny zavatra teneniny eo amin'ilay sary fahasoavan'Andriamanitra naty toy izao dia ny paozin'ny sary nefa ohatra miakatra eny ambony amoron-dranomasina zay dia ohatra ny ambony vatolampy dia mitondrotra mankaty amin'ny mpijery dia manao sorta fo kely zay Jesosy izy amin'io ny titra entiny ny paziny tena mitory-teny resaka fitoria-teny za Jesosy Jesosy ireo zao dia tena za mitsaratsara olona tena tadidio fa ny zavatra tenenina eto ho tsara fitondran-tena eo amin'ny jentilisa mila hita ny jentilisa tsika zany satria tsy Andriamanitra no hijery tsy Andriamanitra no hijery tadidio zay Andriamanitra mahita anahy dia mahita anao dia mahita anao anatiny dia nanisany volondoantsika ary voisany fa tsika zany mila hita ny jentilisa tsika hoe masina tsy Andriamanitra zany no mijery ivelany fa ny jentilisa mijery ivelany ary ny antony anaovantsika anamasinantsika hitondran anaovantsika tonga tsy ho tsara fitondran-tena reo olo reo koa mba hijery atsika
tadidinao a fa misy olany no mijery anao mba te hivavaka izy fa ianao aloha nijery eny de rehefa hitany fiainanao amin'ny fivavahana ataonao io fa mandroso mety maresy lahatra de ho resy lahatra koa izy hivavaka fa ndraindray tsika mpivavaka tsika indray ary mbola bakain'ny olona tsy mivavaka ny amin'ny fitondratena ny amin'ny fomba fiteny ny amin'ny fomba fekanjo riavana ny jaintilisa tena mila mahita ary mijery atsika ny jaintilisa ary mila seho atsika manomboka izao zany ianao a anao akanjo lava ianao ranavavy tsy tanjatanjaka ntsony ianao ho an'Andriamanitra fa mba ho hitany jaintilisa ihany koa ongeny tena androandro amin'ny petera voalohany toko faharoa toery avany andininy 7 ianonareo ty mareo baibolinareo mihitsy fa ianareo kosa de taranaka voafidy fanjakam-pisorona firenena masina inony zany hoe masina aminao ary iny ateo firenena olona be dehibe zany fa tsy olona ray isika reto zany nofidian'Andriamanitra mba ho fanjakam-pisorona ho firenena masina olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany mba ilazanareo ny atsara an'le ny antso anareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavana. Amen. Alleluia. Olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany ny zavatra manodidina an'Andriamanitra, ny zava-manan'aina rehetra manodidina an'Andriamanitra ao an-danitra ao tsisy devoly ntsony ao. Ny devoly a aizy milatsaka tia tany tsy ilain'Andriamanitra ny devoly fa ny manodidina an'Andriamanitra rehetra rehetra. Alleluia. De zava-masina, zava-manan'aina masina daholo. De ianao io koa izady koa olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany. De ho sahatsika ve ny tsy hanamaso tena? Nefa tsika nalain'Andriamanitra ho an'ny tena mba hanodidina ny seza fiandrianany ihany koa. Ary hoentiny aiza? Hoentiny any amin'ilay lalambe amin'ny fahamasinana. Alleluia. Hoy Jesosy hoe afatra mpianatra Jesosy any amin'ny Matthieu 5:7. Koa amin'izany aoka ho tanteraka ianareo toy ny fahatanterahan'ny rainareo izay any an-danitra namarana ny Jesosy nytoro teniny teo an-tendrombohitra zany tena. Aoka ho tanteraka ianareo toy ny fahatanterahan'ny rainareo izay any an-danitra. Ny fariseo de zao ny fomba fitafin'ny fariseo. Ny fariseo de lehilahy. Ny fomba fiakanjon'ny fariseo tsotra anazy akory ary. Ny fariseo de manao akanjo lava tanana. Iny tanana iny ihany no mipoitra. De manao akanjo lava hatreny akitro kely. Ao anatiny ao koa izy mety manao pataloha. Tsy hoe mety fa manao pataloha. Fariseo. Hoy Jesosy tsy mety raha tsy mihoatra noho ny fariseo ianareo. Inona moa ny nampalaza ny fariseo ry havako? Ny nampalaza ny fariseo de hoy Jesosy ianareo de tahaka ny fasana fotsy madio ety ivelany fa feno faty ao anatinareo. Zany hoe raha mahita ny fariseo zany tsika tsy malala zay faty ao anatiny zany. Jesosy manana maso tahaka ny lelafo mahita zay any anatin'ny fonon'ny fariseo sy anatin'ny sainy. Fa ny zavatra efa hitan'ny Jesosy kosa aloha sy hitan'ny olona eny amin'ny fariseo de fasana amin'ny lalitra fotsy. Tsy fantatry ny olona hoe fasana io Jesosy nanohatra ny fariseo ohatry ny fasana satria maninona fantatry Jesosy
fa fotsifotsy aloha ny loka zany hoe mitafy fahamasinana zany, mitafy fahadiovana, ny velan'ny fariseo zany efa 5-5. Azonareo hoy Jesosy mahatsi-ampiana tsy mety raha tsy mihoatra noho ny fariseo nareo. Inona moa zany le mihoatra ny fariseo? Ny mihoatra ny fariseo dia zao, raha ohatra zany ianao manao akanjo milalotra hoe fotsy koa ianao, mitafy fahadiovana, mitafy fahamasinana, dia raha Israely ho baolina. Azonareo match nul zany ianao sy ny fariseo. Ny problème nefa dia zao, antsika dia resan'ny fariseo. Fariseo ary avana manao lehilahy manao akanjo rebarebatry ny amin'ny kitro kely. Dia nareo vehivavy ny feanareo botra daholo. Manao groupe de louange nareo, manao chorale nareo, pire évangélique nareo. Dia sanatry indray ny mitady fofombady reny nareo. Maso amin'iny njolona ery ny hira zay amin'ilay caméra. Aseo daholo na ny tratra na ny fena n'inona, nefa n'inona le zavatra hira masina nefa ny hirainy. Raha ny amin'ny kabare moa, raha ny amin'ny fampandizana moa atao ahoana, izany amin'ny metsina ziponao fo kely, ino mihitsy ary ny tian'ny olona any. Fa ianao aty amin'ny zava-masina, fanatitra ao an'Andriamanitra, hira fiderana. Sanatria amin'izao ohatra nefa fadin'ny olona izany mba manao zipo zany mihira, pataloha daholo zao ny olona rehefa mihira. Satria efa mahay mihira, satria efa izay ny fitavin'ny olona. Anjarantsika no mitondra an'Andriamanitra eo amin'ny olona, tsy izay tian'ny olona. Azahoantsika client no ataontsika, azahoantsika mpijery, azahoantsika followers. Fa inona ny sitrapon'Andriamanitra? Inona ny sitrapon'Andriamanitra? Ny fariseo zany fasana fotsy, andeha mbola tsy tentsika hoe fasana. Jesosy nytao dia tena hoe fasana tahaka ny fasana milalotra fotsy ianareo. Fa ny fariseo zany fotsy. Vao jerenao amin'ny lavitra dia fotsy. Zany hoe fahadiovana, fahamasinana ao amin'ny fariseo zany. Ny fariseo ao amin'ny fotoana, nisy fotoana teto tany amin'ny tamin'ny 2019 tany ngamba raha tsy diso nampianatra momba ny atao hoe fariseo. Misy karazana fariseo be dia be mantsiny. Fariseo karazany 10 ngamba ny izay 1 na 12 tsy tadidiko intsony. Misy hoe fariseo mandera, misy hoe fariseo laona, misy be dia be. Ary ny fariseo tsy ratsy daholo. Misy fariseo tena Nicodemos kary Gamaliel. Anisan'ny fariseo tena tsara fanahy. Fa tsy hoe fariseo rehetra koa dia ratsy daholo. Fa ny zavatra hitambaran'ny fariseo dia zao, ny endrika ivelany tena manana fahamasinana. Nefa mbola hozy Jesosy tsy mety raha tsy mihoatra noho ny fariseo nareo. Inona zany ny tonga antsika hihoatra ny fariseo? Inona ny côté tsara ny fariseo? Ny endrika ivelany izy tena maresy lahatra, tafy fahamasinana. Ary inona ny côté ratsy? Ao anatiny feno folapaty, amin'ny fahafatesana ny ao anatiny. Azo fa velitsika izay fampianarana resaka fariseo zay ao arinao. Alleluia. Raha Israely zany ny baolina, raha ohatra tsika manamasy tena, dia mitovy amin'ny fariseo tsika. Hoe mba andao amin'izay raha havana ny vehivavy ka tsy fitafian-dehilahy, dia aza mahadevitra ny fitafian-dehilahy izany tena nareo fa fitafian-dehilahy. Fampanjaitra malaza be eto Frantsay, namoa izy styliste frantsay izay sodomita. Styliste frantsay sodomita no namorona ny didina pataloha na mpanao pataloha voalohan'ny olona teto tany. Dia anjaranareo vehivavy manao pataloha ireo mieritreritra hoe inona zany ny tokony anaovantsika an'izy ity. Aza mijery ivelany, fantatrareo ankehitriny fa tena mijery ivelany, mila hita ny gentiliste, tsika ny gentiliste tsy mita izay ny anatiny. Fa Jesosy ny teny tsy mety raha tsy mihoatra noho ny fariseo nareo. Dia inona ary zany no ioarantsika amin'ny fariseo? Ny ivelany efa azontsika ataony mitovy aminy. Tsy mahafaty ny ry havana ny manamasy teny.
tsy mahafaty ny ravana ny manamasy teny ary Jesosy tsy Andriamanitra tsy mibety ny olona masina loatra zany. Tena kapohako nareo fa masina loatra. Tena nefasako fitsapana fizantena fa miseho masina loatra. Tsy nanao an'izany Andriamanitra ary avana malala. Ary namaly mesazy na misy olona mila mesazy maikamaika zafady tompoko. Alleluia. Dia vetivety fotsiny ravana. Vetivety fotsiny tsika zafady alina tompoko. Zay tompoko. Fa maingavy ny mampiona mba hitserikely mesazy zafady misy mesazy lasany mampiona zafady eny ary. Mialatsiny fa somary tapaka kely. Tsy mety raha tsy mihoatra ny fariseo nareo. Ary rehefa mitovy amin'ny fariseo tsika amin'ny endrika ivelany, dia ny ahafahantsika maharesy ny fariseo ny amin'ny anatiny amin'izay. Eo tsika vao miditra amin'ny anatiny, Andriamanitra mijery anatiny. Any amin'izay tsika afaka andresentsika ny fariseo. Izany hoe ny ivelany hoe efa tsy azontsika elana. Aleo ny olona ravana eritreritra n'izany foana mandra-pahafatiny raha izay no mety aminy Andriamanitra tsy mijery ivelany. Aza mba mitsaratsara olona ivelana zany. Isika tsy mitsara olona, fa isika rehetrarehetra ireo dia tsarain'ny tenin'Andriamanitra. Alleluia. Tsarain'ny tenin'Andriamanitra isika tsy mitsara olona. Andriamanitra no mahita an'izany. Fa isika rehetrarehetra dia tsarain'ny Baiboly. Raha ohatra ireo zany ohatra zany ohatra eo zany hoe zay groupena rocker zay. Zay groupena rocker sa ozinareo rocker. Zay groupena mpira mavesatra. Dia raha manana boky ny mpira mavesatra, dia ny bokina mpira mavesatra mitsara mpira mavesatra hoe nareo koa dia ary tamaivana kely. Mila manao blouse en cuir dia mila manao an'ilay manjamaso mainty be ireny dia volo lava be fa nareo tsy pozina hard rock mihitsy nareo izany. Azonareo? Tsy afaka ho tsaraintsika amin'ny Baiboly ireny. Fa ny olona tenenina eto dia ny olona misoratena mpira evangelika, mpitoroteny, mpanompon'Andriamanitra, mpivavaka. Tsarain'ity Baiboly tsika. Lalam-panorenana. Constitution. Ity no mitsarantsika fa tsy rado rakoto salama. Ary Andriamanitra mitaky an'izany amintsika rehetrarehetra rehetra. Dia teny aminao androany hoe androtsika namasy tena ravana. Androtsika namasy tena. Indrindray mantsy ohatran'izay zao dia heverinareo hoe inona ary zany zavatra teneniko izany. Aloha tsy isika verset mihitsy manjary otriny hoe Matthieu 5:20 azafady. Aloha tsy isika verset manjary otriny hoe sao dia heverinareo maniditsidina fotsiny ilay zavatra tenenin' Jesosy. Hoy ny tenin'Andriamanitra. Matthieu 5:20 fa lazaiko aminareo raha tsy mihoatra noho ny amin'ny mpanonadana sy ny fariseo ny fanamarinanareo dia tsy hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra mihitsy ianareo. Havana. Jesosy no miteny an'izany fa tsy za. Jesosy no miteny an'izany fa tsy ny fandarina andramoka izao. Fandarina andramoka izao mampita fotsiny. Ho any an-danitra isika. Andriamanitra ny antso atsika. Andriamanitra ny antso ahy sy ny antso anao.
masin'Andriamanitra ahoana ny tsy hanamatsiny antsika ny tenantsika. Ny antso antsika Andriamanitra mba tsy zanantsika ny hoe mba nantsoana rehefa. Nisy fampakaram-bady tao amin'ny Baiboly fanarina nataon'i Jesosy izy ity. Dia misy olona tsy ahoana rehefa fampakaram-bady zany dia efa hoe tsy tonga ny olona izay nasaina. Toy le tompon'ny fampakaram-bady an-dalana izy mandehanana reo eny an-dalana. Alleloia. Mandany eny an-dalana dia asao daholo ny olona rehetrarehetra fa tsy maintsy mila misy mihinana ny fanasana. Dia ny olana misy ny rana aloha ny sakainy mpanompony tady ny olona fa tsy nety. Tsy nety tonga ny olona efa nasaina zany. Dia nitady olona ihinana fanasana amin'izay. Zany hoe le olona reto zany le olona jerentsika matotoko 20 misy an'izay fanarina nataon'i Jesosy zay. Matotoko 20 dia natsoina zany ny olona dia nalefatra hatreny amin'ny sampanandalina tedavina mihitsy zany izy any afaka ihinana le fanasana satria fanasana efa vita. Ny natsoina tsy nety tonga nefa mba ny zanakalahy n'ilay lehilahy mpanan-kareny be no atao maly azy. Dia farany tezitra le tompona fanasana dia tsy nara intsony naringany mihitsy ary moa zany le olona rehetra le tokony natsoina nefa tsy tonga. Dia any amin'ny matotoko 20 dia fahavalon'izay dia hoy izy tamin'ny mpanompony, efa voatra ny fampakaram-bady fa izay fanasaina no tsy mendrika. Ko mankanesa anareo any amin'ny sampanandalana ary izay hitanareo dia asao ho any amin'ny fampakaram-bady. Dia nivoaka ireny any amin'ny lalana ireny mpanompo ireny ka namory izay rehetra hitany na ny ratsy na ny tsara. Ary dia fihanimpinana ny fampakaram-bady. Na ny ratsy na ny tsara zany hoe ny ratsy no tenenina voalohany. Any tena nisy olona zany tsy tokony ho tafiditra amin'izany fanasana zany fa ahezana izy hoe ratsy. Ny anatany an-trano ireo olona tsy nanana tena andalina fotsiny. Tsy nanana izany fanizany za zany mba andeha hiditra ao amin'ny Hilton. Nefa ny olona mety 4,000 mandalo eo amin'ny ranomanosika zany rehefa raha any Madagasikara tsika zany. Ohatrany hoe ao amin'ny Hilton zany isy fanasana be dia tsy tonga ny olona. Dia nirahana fotsiny le mpanompo hoe ndany nareo mankahory dia misy an'ireny olona matoritory eo anosy amin'ny ranomanosy ireny 4,000. Fa androany tsisy letsaka hoe izay 4,000 azatsona fa voalaza mihitsy hoe na ny ratsy na ny tsara na 4,000 na amin'ny complet na tsy anasa na patron na tsy manan-kohanina na miliardera na ny ratsy na ny tsara na tsara tare na ratsy tare na mainty na fotsy na ambony na ambany fa le ratsy ny tenenina voalohany na ny ratsy na ny tsara dia fihanimpinana ny fampakaram-bady. Zany teto zany nisy fahasoavana ngeza-peno zaraina. Misy olona zany tsy possible ihinana amin'io mihitsy satria ratsy fa teto tsisy akifidy intsony fa nivoaka ny atao hoe fahasoavana. Mampidinina Andriamanitra ny fahasoavana. Andiny faraikely ary noho efa niditra ny mpanjaka izany mpinana dia nahita lehilahy anankiray izay tsy niakanjo ny akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady nisy niavaka teo. Dia hoy izy taminy ry sakaiza ahoana ny idirana eto nefa ianao tsy miakanjo ny akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady. Dia sina iza le sina le lehilahy izay tonga teo mba tafiditra tao any fa tsy niakanjo tamin'ny fampakaram-bady. Ary dia hoy ny mpanjaka tamin'ny mpanompony afatory ny tongona aman-tanana dia reo ny amin'ny maizina ny ivelany any fa any nisy fotoamanina sy fikotro anify fa maro ny natsoina nefa vitsy ny nofidiana. Efa mba fahasoavana ravana hoe mba ho tafiditra anatin'ilay fanasana ny nangatahana tamin'ity lehilahy ity tsy vola tsy arena tsy fahaizana baiboly tsy fahaizana mihinan-kanina tsy ny tantara zay firazanana sy ny
ny tetiarina rehetrarehetra tany fa zavatra tokana akanjo. Inona moa ny akanjo zay zavatra hitanao hoe nivelany. Maninona ny olona tsy manisy vidy ny akanjo rehefa andeha hivavaka. Maninona ny olona tsy manisy vidy ny resaka akanjo iseho anaty an'Andriamanitra. Nefa ny adamaseva aza rehefa mbola tsisy afa-tsy adamaseva tsy navelan'Andriamanitra mba nanao akanjo tamin'ny ravikazo ihany nge adamaseva fa Andriamanitra tsy ampy iny. Mbola mitanjaka loatra ianao rehefa vo miodina ianao dia mipika le ravikazo dia milatsaka. Alao amin'ny loko biby nareo dia volon'ondrina, volombiby ny ataoko akanjo nareo. Tsy nahafa-po an'Andriamanitra ny fomba fitafin'ny adamaseva tao amin'izay Edena. Andriamanitra mihitsy no nanamboatra namono biby mety osa nge no von'Andriamanitra tao. Ny biby von'Andriamanitra tao mety tsy hoe saky. Raha saka dia mety kasokoa fotsiny. Fa mety orsa be mihitsy ny von'Andriamanitra ho any Adama. Bonibonika ny tafo tsara mihitsy ny Eva sy Adama. Satria maninona zava-dehibe amin'Andriamanitra ny akanjo. Amen. Zava-dehibe amin'Andriamanitra ny fitafy. Alao ny olona zany tena amintsika. Nareo aza lany hevitra miady lany andro miady hevitra. Lany hevitra miady andro ndray. Aza lany andro miady hevitra. Ny akabetsahany zany tena tetena aminao ngamba ny 20 isan-jato ny mpitoroteny sy ny olona mivavaka zao. Ngamba 20 isan-jato miteny daholo hoe tsisy idiran'ny resaka akanjo zany. Andao iritsika hiantseritsika. Inona ny akanjo anaovana? Dia davy reny le pataloha tena le mifinjifinjy kely hita reny daholo ny faritry ny vatanareo. Reny no mety amintsika. Atsika efa mba mifahasoavantsika. Ny Andriamanitsika tsy mijery ivelany fa mijery anatiny. Raha misy zany 20 isan-jato dia tafiditra anatin'izany sarotiny amin'izany ty fandarana nataontsika ity. Ny mpanompon'Andriamanitra mitoroteny aminareo isan'andro eto. Ny mpitarika an'izao fandarana zao dia saro-piaro ary tsy voamaly zany tompoko. Ary mba efa 19 taona ihany koa angamba fa tsy hoe herintaona ka hoe tapohany. Ary na teto iza faly na iza tezitra dia tsy maintsy miresaka momba an'izany satria maninona? Fantatro fa tsy tian'Andriamanitra ny ahitantsika tsy manamazy tena hatrany ivelany ka hatrany anatiny. Na fitondran-tena, na fiteny, na fihetsika, na fitafy. Zany hoe tsy mahita ny olona tsy voatery hita ny jainy ity zao tsy hita amin'ny fitondran-tena anao tsy niara-nena taminao. Fa ndray mpimaso fitaratra ve ianao? Fitaratra ho an'ny mino ve ianao? Alleluia. Ravana. Sina le lehilahy. Teo vao tsy nahateny. Teo vao nitambenina tao tsy ty fahasoavana ny raisiko tsy tokony tafiditra ny sakafo ato nefa tena noho ny fahasoavana dia tafiditra ny sakafo ato. Nefa ny indrisy fa tsy nahajaiko ny mpazavatra nangatahana. Misy akanjo fanaovana amin'ny fampakaram-bady. Hiakatra isika ravana. Amen. Ho avy tsy hoelan'i Jesosy. Amboary izay mbola tokony azo amboarina. Amboary izay tokony mbola azo amboarina fa mbola misy ny azo atao. Aza leo fananarana. Fa ny fananarana anao androany ho tsaronao ara-pitso. Fahasoavana be mihitsy ny tahian'Andriamanitra antsika. Fa lasa hoe zanak'Andriamanitra. Izay mantsy ilay teny teo hoe natsoan'Andriamanitra isika ho azy. Taranaka voafidy. Firenena masina. Fanjakam-pisorona. Alleluia. Fa ianareo dia fanaka voafidy, fanjakam-pisorona, firenena masina. Dia olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany mba ilazanareo ny hatsaran'ilay ny antso anareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny mazava. Raha masininao ny tenanao dia milaza tsara an'Andriamanitra ianao ny amin'ny hoe tenanao mba ilazanareo ny hatsarany. Tareo pataloha rovirovitra reny. Mampireny mety mpanompon'Andriamanitra manao reny. Tareo reny pataloha rovotra reny.
miteny zavatra ngereny hitanareo pataloha rovotra jeans rovotra reny reny a mitory fahalovana tory zavatra loha hitanareo reny sanatringe ampiarao amin'ny olona maty any am-pasana ngereny ny jeans vaovao reny tsy maintsy tonga lasa ohatry le mitsifatsifaka rovorovotra iny lamodin'Andriamanitra ve reny sary asehon'ny devoliny momba azy reny rovorovotra lolo fahalovana endrika fahafatesana jereo le clipin'ny Michael Jackson le Thriller da hoitany le maty mandeha reny tsika dihina tao nlaika am'zay rovorovotra ohatry ny lolo reny jereo vanao Thriller clip Michael Jackson taloha tamin'ny 1985-84 de reny de iny mpanompon'Andriamanitra de pastera mivady de miaranao pataloha rovotra de milaza ny hatsaran'Andriamanitra ve nareo am'ireny ry havana ho tahiny tompany ianao mino aho fa mba akasika anao ty fananarin'androany ty tsy maintsy manamasy teny tsika atsika te ho any an-danitra manamasina ny tenanareo isaky ranao zavatra ozy Andriamanitra fa Josoa teneo ny olona manamasina tena fa raha piso tahaka izao de anao zavatra aminareo Andriamanitra betsaka ny olona tsy takatry ny olona fa ny fanasitranana ny valim-bavaka de fampiankina amin'ny fanamasina tena amasino nge ny tenanao ianao miandry valim-bavaka io midinaka ianao fanamasina tena ilao am'izay ny patalohanao sy ny fijejojo isan-karazany sy ny tsy fanamasina tena atsika lehilahy rehetrarehetra zao de jereo vao mbadika zay hoe kapoka ve ny azonao sa afaka sitrana avy amin'Andriamanitra valisoa ve sa ozy tahiny tompany atsika rehetrarehetra dao iainao ambany fahasoavan'Andriamanitra fa eo amin'ny mahatsara atsika tsirairay avy ho tahiny tompany hoe hivavaka tsika nanty iry ty ho voninahitr'Andriamanitra irery any ity ry ty de iranaina tamin'ny batisanay de matiako iraina miaraka aminareo eo ambany fahasoavan'Andriamanitra tsika zao andao tsy alo itsony ka hoe efa mba eo amin'ny anaty fanasana ina vao nasena mivoaka satria tsy nanam-pahamasinana so amintsika mandrakizay ane zany Now
Alleluia. Misaotra Jesosy a. Misaotra anao zay Jesosy ny amin'ny fitiavanao anay. Tena resy lahatra tokoa. Tena hoe fahasoavana izao hidiranay izao Andriamanitra. Hiezaka izay hanamasy tena ho anao. Raha manamasina ny tena tsika ravana, tsy ho an'Andriamanitra. Liany. Tsy soa an'Andriamanitra. Fa soa antsika. Alleluia. Raha mihatra amin'ny lanitra izay omenantsika maimaim-poana ry havana, tsy sarotra manatanteraka an'izany. Raha lehibe ao am-pontsika izany ho any an-danitra, tsy sarotra izany. Misy olona mety efa 5 taona izy izao ny tetona eno an'izany. 5 taona nanaovantsika fandarana, nitenenantsika an'izany foana. Misy olona zany teto 5 taona izy izay nare an'izany. Fa tsy nampiova azy zany. Aza mba tahaka izany ianao ry havana izay meno eto androany. Mety ray volana, mety voandroany mihitsy, mety herinandro. Fa za miteny anao fa misy valim-pity miandry anao. Manam-patonga anao any an-danitra dia efa valim-pity ngeza be nomen'Andriamanitra anao. Mana-masina tena fa anton'ny fitahian'Andriamanitra zany ary anton'ny fandehanantsika any an-danitra ry havana. Lakile amin'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra ny fanamasina tena dia andao hanamasy tena. Misaotra anao zay Jesosy tamin'ity fotoana androany ity. Misaotra satria niteny taminay teto indray ianao ary resy lahatra izay Andriamanitra fa tena sitraka ao ny fanamasina tena. Fa ngio ny olona tsirairay avy izay meno eto Andriamanitra. Misy olona tena mafy fa ianao hikasika ny fony izany olona izany. Tena misy olona eto Andriamanitra amatona ny maheno an'izany fa tsy mampiontsona azy izany teny izany. Fanahy masonao izay tsy vitanay olombelona ianao mavita an'izany ka sio ny fony. Ary izay rehetra efa namana-masy tena eto kosa dia ampitombohy amin'ny fahamasina fa tsy ratsy akory izany. Ampitombohy amin'ny fahamasinana izay Jehovah, ampitombohy amin'ny fahamasinana izay tsirairay avy. Saotra Jehovah Andriamanitra tsy toy. Dia raza saotra ho anao Andriamanitra ny amin'ny fatanterahana fotoana teto androany. Tsy tapaka ny fotoana satria notahinao ny fandarana, tsy tapaka ny live-nay, tsy tapaka ny connexion no fahasoavanao. Saotra fa voatory teto ny teninao. Zay tsy voalazaka ianao mahalala ny mahasoa. Mihoatra lavitra anao izay nietretinay ny Andriamanitra ataovy amin'ny tsirairay avy izay tonga eto. Misy olona miandry valim-bavaka eto, misy olona anaty olana eto, misy olona mila famonjena eto Andriamanitra, mino fa tsy ho adininao zany. Mino fa tsy nihaino an'izany fotsiny nataon'ireto olona reto teo. Fa niandray ihany koa Andriamanitra. Fanahy masonao, ianao ny mpandresy lahatra, resy lahatra reto mpanomponao reto. Hiditra amin'ny lalambe amin'ny fahamasinana, io manandeha amin'izany lalambe izay atao hoe fahamasinana ao an-danitra ao Andriamanitra. Saotra Jesosy. Dia vorisy Satana kosa faritra amin'ny ranao Jesosy Kristy tompon'ny sabata tsy afaka hitsaingoka na dia literaray azy. Fa ny voizana fafy dia hamoha avy zato eny any ambony tsirairay avy amin'ny anaranao Jesosy tanteraka izany. Misaotra raha eo. Halleluia. Amen. Ivavaka tsika amin'izao fotoana izao ny firenena. Ndao mpandrotsika nanabavintsika Erika ivavaka ho an'ny firenena. Tany tompo Erika. Tany Jesosy ny tera dia tany Jesosy kokotra ny avy izay manaraka ny vavaka-pirenena indray amin'ny pialy ity.
dia arevavatasika ho amin'ny firenena sy amondanantsika avokoa. Misaotra anao indray ary indray mpiavana satria tafatory teto indray ny tenimo tamin'ny pianiko. Makasitraka Jesosy nitsika ny hoe nampianatra anay indray tamin'ny androany tena. Tena nanambara ny tenimo teto indray ianao ary no hamarinao tokoa ny teninao izany tamin'ny alalan'izany toriteny izany fa tena hoe milamina maso tenina izay. Tena ny famatsiana tena no hitondra anay amin'ny fiainana mandrakizay ary hamonjy anay tamin'ny famatsiana teny izany Jesosy malala. Mety hoe maro Jesosy mbola tsy resy lahatra ny famatsiana tena na ny ivelany ny anatiny fa ianao kosa nefa ny androany dia mbola nanamarina izany tamin'ny alalan'izany teny izany ka ndreky tompo malala kasio ny tsirairay avy mba hitoerana izany teny izany tena angatana mihitsy fa nanao hirotsaka amin'ny tsirairay avy tena hoe hitahiran' izany teny izany any am-pony tsirairay avy tsy angididy sofina nesy izay Jesosy amin'izany teny izany fa tena handray ao am-ponay ka ny famatsiana tena ny ahafahanay mandray anao Jesosy ato am-ponay ny ahafahanay azahoana ilay fiainana mandrakizay Jesosy dia misaotra tamin'izany teny mamy izay nampitondrainao mpanompono izany fa tena hoe mampianatra anay fona ianao amin'ny fotoana rehetra ny mba hanimasinanay tena na amin'ny fomba fiteny na amin'ny fomba fihetsika eny na ny fomba fitafy. Androany Jesosy dia tena mbola indreto izay mbola tombo ny fahamasinanay ny fahamasinan'ny tenanay eto anatrehanao satria araka ny teninao hoe ny masina dia mbola hiamasina hatrany dia tena masinanay tokoa Jesosy ny tenanay ho fanaka fitondrana ny anaranao ho temponao velona satria araka ny teninao izay tempono velona ety amin'ny tontolo izao ety dia mbola hanamasina ny tenanay izay Jesosy dia isaoranay izany teny izany ka miangatanay Jesosy malala dia ho tiany mpanadino izay efa tena hoe akatoan'izany teny izany ary ho tanterahanay fiainanay tokoa izany Jesosy mbola hitombo bebe kokoa izay amin'ny fahamasinana teny ankehitriny izay Jesosy dia mbola hitondram-bavaka indray ny firenenay fantatrao izany firenena izany fa mbola marefo dia marefo tokoa amin'izany fahamasina teny izany Jesosy mbola maro dia Jesosy ny mitory ao mbola tsy mitory ny olona amin'ny fahamarinana mbola tsy mitory ny olona ny anamaso tena Jesosy na amin'ny fomba fiteny izany na amin'ny fomba fihetsika na indrindra Jesosy ny amin'ny fomba fitafy nefa ny teto ianao nanambara fa mila masina mihoatra ny fariseo ny olona rehetra Jesosy raha te hitovy fanjakany lanitra dia ngatana Jesosy mba hidirany izany teny izany ao amin'ny firenenay mba tena ahatonga ny vahoaka malagasy ny kristianina satria maro ny kristianina amin'izany firenenay izany mba tena hoe hanamasina ny tena ny tanteraka tokoa amin'ny fomba rehetra na ivelany na ny anatiny Jesosy dia izany nangatanay amin'ny androany kasio ny fony vahoaka malagasy mba hanampina anao fa ny fahamasina tena ihany ny ahatonga izany firenenay izany tafavoaka amin'io trano Jesosy ho tafavoaka amin'io ady isan'andro satria tsy miafina aminao izany firenena izany fa mandalo ady isan'andro Jesosy tsy mitahatra ao ny fahoriana ao ny ady amin'ny fitadiavana isan'andro ao ny sécurité Jesosy ao ny aretina Jesosy dia izany no manjaka ao amin'ny firenenay Jesosy fa ianao Jesosy nao kamonjy amin'izany firenenay izany ary namendrafo amin'ny firenenay fangiony tsirairay avy Jesosy mba hitodika aminao marina tokoa ary amin'ny fahamarinanao sy anamasy tena ny vahoaka malagasy ny firenenay dia misaotra Jesosy amin'izany teny izany dia voninahitra ho anao rehetra ihany Alleluia amen. Alleluia makasitraka indrindra ny ranabavy Erika anatin'izay vavaka matsiro izay nentin' izay namanantsika ny fotoana ho tahin'ny tomparytsika rehetrarehetra tapitra ny fandarantsika raha mbola tsy tongany amin'ny rao lanitra Jesosy dia eo andretindrayntsika rapitso aza dimy fa rapitso maraina misy ny vavaka maraina rahanareo mampionina amin'ny sivy maraina efa ifindra efa iova zao tsy haiko na rapitso na rafaka pitso raha tsy diso dia efa adin'indray sisa ny elalelan'ny fotoanantsika sy nareo any Madagasikara afaka mba mamaly kely ve nareo any Madagasikara zao azafady raha lahalaina na Marie Charline na mihaja na i ranavavy fahombiazana vitahina amin'ny firy zao any aminareo zao tsika miteny zao
aty aminay zao amin'ny 1 ora alina sy 12 minitra amin'ny fizo any aminareo zao ranababisarlinina raha tsy diso dia amin'ity semaine ity niova lasa adiny ray amin'izay lelanelan'ny fotoanatsika dia efa mba tsy dia mijaly tsony nareo hoe adiny roa be zao nelalelana fa mba adiny ray sisa nelanelana raha misy afaka mba mamaly nareo any Madagasikara amin'ny firy mbola tsy niova dia rapitotsika amilady mbola milady misaotra ny ranabavylina mbola milady kely izy amin'ity amilady zany niova dia manomboka amilady am'zay zany efa mba adiny ray sisa ny any Chine efa amin'ny 9 maraina misaotra nareo namaly amiray any azao mbola adiny roa zany nelanelana androany fa milady zany ozy ranabavylina no mivavaka amilatsinainy zany tsika efa adiny ray am'izay nelanelana tsy kivotsony halleloia tahiny tompo ary tsika rehetrarehetra misaotra nareo rehetra zay namaly dia tahiny tompo fa dia rapitsika meo na amin'ny 7 maraina vavaka maraina miaraka amin'ny mampionina amin'ny 7 ora sasany alina dia miaraka amin'ny tenako vavaka fiambinana miaraka amin'ny ekipa hafa indray samy tahiny tompo tsika rehetrarehetra asiana feo kirakely dia alefeo ny sariny groupe zay maresy nandia tamin'ny Pentecoste tahiny tompo daholo ary tsika rehetra mahery daholy akiradio point radio 12345.com ny afahantsika mieno ny onjapeo akiradio mandeha andro manalina misy totezaky ny adiny telo amiray amin'ny 7:07 maraina amiray amin'ny 7:07 rapitso amin'ny 10 miverinao zao fandaran'izao dia afaka mbola miendrainao raha mbola te hanovo fahalalana samy tahiny tompotsika rehetrarehetra mahereza daholo isika tsirairay avy halleloia amen